Miaraba ny mpanaraka ny RDP Live. Hoentina indray isika mpanaraka ny fandarana vie consacrée iaina ny lalana ny zoran'ny Masinda Jacques Berthieu martyr teto amin'ny nositsika. Ity toerana ity no namarinana ny fatiny rehefa avy nampijaliana sy novonoana izy. Ho ankehitriny ary 100 taona no namonona azy ary izy fankalazana maneketra hoentina hanamariana an'izany ny alahady ny sakramenta masina ny fitrodrona 2024. Manasa anareo hanaraka ny mombamomba ny mopera sy ny aina ny teto amin'ity Ambiaty be ity ary ireo fiangonana izay efa naoriny tany amin'ny toerana natongavany teto. Koa manasa antsika rehetra ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Dao Aleoko maty toy izay ala amin'ny finoko. Masinda Jacques Berthieu. Pera Rakotomanjaka Georges Ly Pascal ao amin'ny fikambanan'i Jesoa miasa eto Ambiaty be. Taona 2024 mimakomana amin'ny fankalazana ny 71 taona ny namartiry an'i Pera Jacques Berthieu, olo-masina natsangana olo-masina martiry tamin'ny 14 taona lasa tany Roma fa nisy fankalazana koa teto antsika teto manodidina antsika eto. Tsy hay fohifohy amin'ny tenantsika ny fiainan'ny Masinda Jacques Berthieu, pretra martiry olo-masina. Teraka tamin'ny 17 volana Novambra 2017 tany Auvergne France izy. Tamin'ny taona 2017 nataoko amin'ny voalohany niditra seminaire Zandry ny tao Pléo tamin'ny taona 17 ary namasinina ho pretra rehefa nandalo ny seminarista Zokiny tao Saint Florian. Namasinina pretra izy tamin'ny 20 volana Mena 2017. Dia efa taty amin'ny taona 7 izy vao niditra tao amin'ny fikambanan'i Jesoa rehefa nanao pretra diocésiana zany nandritra an'izay taona izay. Dia tamin'ny septambra 7 izy niondrana tsambona akaty Madagasikara. Dia amin'ny maha religieux jésuita azy dia nanao ny voady voalohany tao La Réunion tamin'ny io taona io ihany. Dia ny taona io ihany tao amin'ny Sainte Maria no nivatana voalohany noho ny tsy fahalavorariana amin'ny ara-pahasalamana dia somary nijanona kely 5 volana tao La Réunion izy nitsabo tena. Dia avy eo nihazo ny Sainte Marie. Tonga tao Sainte Marie efa taty amin'ny taona 1929. Dia avy eo nikisaka tamin'ny taona io ihany afaka 2 volana hiasa tany faritany Fianarantsoa tany Ambomandroso Ambalavao. Dia tao Ambalavao afaka 2 taona dia nifindra tamin'ny Mananjary. Dia efa nanomboka nitabataba moa ny toe-draharahan'ny firenentsika amin'ny hoe fanjanahantany. Dia nikisaka ny Varatra nakany Tamatavy tany tamin'ny 20 volana Jona. Dia nipetraka elaela teo dia nikisaka ny Varatra ihany nakany Diego Ceres. Taty amin'ny taona 1970 vao nilamindamina ny toe-draharaha dia niverina ny asa tany Ambositra indray izy. Dia nanao voady farany tao Ambositra teo amin'ny ambany fitarihan'ny Monseigneur Cazé tamin'ny 17 Novambra 1970. Tamin'ny volana Novambra 2017 izy zany hoe 5 taona taty aoriana ny asa tao. 5 taona dia nakaty amin'ity faritany izay iasany farany ity tao an'Zory Fady Ambatomainty moa zany. No nipoaka indray ny ady ny filaminan'ny tany afaka 3 taona dia nisy fikorontanana dia somary niverina kely nakany La Réunion indray izy tamin'ny 5 Dia rehefa niverina avany izy efa somary nafanafana moa ny toe-draharaha taty. 17 Marsa 1970 izy efa niverina tanteraka tao Ambatomainty ady Zory Fady indray. Tamin'ny 20 sy hatramin'ny 17 Marsa tena nampivaivany dia nidora ny fahavalony ny fiangonana sy ny trano Montpera izay tandrify azy. Somary reraka tratran'ny aretina i Montpera Jacques Berthieu ny volana Avrily 1970 dia nentina niakatra tamin'ny Tananarivo Tsaboiny.
Verina avy any ny volana May dia efa miafina ny Atsahà sy any mamory ny olona sy mampianatra katesisy sy manao ny asa mamopera azy. Takarivan'ny fito jona dia nampandrenesina izy mba hiala Ambatomainty ka ny azo an'Antananarivo indrindra no hitantsika rehetrarehetra ny tantara eto ny alina fito jona ny afenany tao amin'ny tranon'ny protestant anankiray atao hoe Raha Samuel tao Mbobe Masoandro nanomboka tany amin'ny telo sasany tolakandro tany dia ny fizoran'ny hazo any Ambiatobe ahafantarantsika ny tantarany nanomboantsika azy teo teto amin'ny toerana nahafaty azy io andron'ny 20 Jiona 1920 sy 20 rehefa nitaritaritona teo amin'ny lalana 12 kilometatra latsaka kely. Ny Papa Paul fahenina no nanandratra azy olo-tsambatra nandritra ny Konsily Vatikanina faharoa tany Roma tamin'ny taona 13 sy 700. Natsangan'ny Papa Benoît fahenina ambin'ny folo olo-masina tany Roma moa izy nandritra ny jobily 15 taona ny Konsily Vatikanina tamin'ny taona 12 sy 2000 ny daty ny 7 Masinday Jacques Berthieu ampio izay tana sy andalina ny finoana marina. Amen. Araky ny lovatsofina izay moa taranaka taty aoriana fa nanomboka 1884 nyorena ny fiangonana teto amin'ity toerana kely ity. Tamin'izany izy mbola tafo-bozaka fa rehefa nandeha moa ny volana sy ny taona dia findrana keny Kazondady ny fiangonana ka izao Tsangambato hitantsika izao dia Tsangambato nanamarihana fa teto ny andohan'ny fiangonana voalohany teto Miantsoarivo. Tamin'izany fotoan'izany aloha nafana ny ady mena lamba fa i Mopera Jacques Berthieu anisan'ny tety amin'ity toerana nitarika ny olona hivavaka, nitarika ny olona ao amin'ny finoana kristianina katolika. Izay aloha tantara araka ny lovatsofina. Raha ny tantara re dia izany dadabe Ray Emmanuel izany no katesista tamin'izany fotoana andro. Tamin'ny taona 1884 izany ka hatramin'ny taona 1888 dia teo moa izany ny fiangonana dia nifindra teny amin'ny renivohitra teny Akazondany. Ny antony nifindrana teny Akazondany tamin'izany dia satria ny santra satria avy any Ambatovaky misy kristianina avy any Andozoka akombo dia teto Atorana ny Akazondany sy Ambotsarantany Ferena. Ireo moa izany nandrafitra izay ny fiangonana izany tamin'izany fotoana. Ny fiangonana ny mpiaro ny fiangonana moa izany dia Masinda Joan Baptiste dia mbola hoentin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao izay mpiaro azy izay. Eto Miantsoarivo tsika izao Miantsoarivo izay nanorenana ny sanctuaire ny Masinda Jacques Berthieu nanomboka tamin'ny 2022 nanombohan'ny pèlerinage izay nankalazana ny 10 taona nananganana ny Masinda Jacques Berthieu olo-masina. Ity toerana ity moa dia natao toeram-pivavahana ary noho ny fahasoavana azo tamin'ny Masinda Jacques Berthieu izay niasa tamin'ny tetỳ Miantsoarivo ary manodidina ato anatin'ny distrikana Andriapamaky dia misy tantara mifanjohy amin'ny fiainany Masinda Jacques Berthieu ary eto amin'ity faribohitra Miantsoarivo ity moa dia misy masera anankiray izay nanao témoignage mihitsy tamin'ny nanganana olo-masina ny Masinda Jacques Berthieu nahazo fahasoavana manokana. Eto izany dia natsangana tamin'ny 2022 ny nanokanana nyity voalohany ny andro ny fankalazana ny fetin'ny Masinda Jacques Berthieu ny 9 Jona tamin'ny 2022. Eto moa manoloana eto ny fijanonana fahatelo amin'ny lalam-pijaliany Masinda Jacques Berthieu izay miainga avy any an-tanàna araka ny fijanonana voalohany izay efa nandraisam-peo an'ireo mponina teto Miantsoarivo. Fijanonana fahatelo izany no manoloana nyity sanctuaire ity. Ity toerana ity no nanorenana ny Tsangambato nahatsiarovana ny namonoana ny Mopera Jacques Berthieu eto Ambiabe. Koa ho esa desa Mopera ho atsika ary ny tantarany ho arao hatramin'ny farany lawary. Volana Jiona 1920 araka ny hitantsika izao no toerana nialan'ny Mopera Berthieu namonoana ny mialalamba
azy. Dia manomboka eto amin'ity toerana ity zany tsika no hitsidika vetivety ara-tantara ny lalam-piainana ny velomany mandra-pialan'ny aina eto amin'ity toerana ity. S'appelle Fomasin'i Jesoa eto amin'ny sanctuaire Jacques-Berthieu. Naorina tao aorianan'ny fananganana olo-masina azy tao aorianan'ny 2012 zany. Mba tsara fampizarana antsika ihany satria moa tsy hita ny vatany dia ity zavatra ity no nalefa tany Roma tamin'ny andronana masinana anazy araka ny fangatahan'ny fanaran'ny postulateur sy ny olona tany zany. Dia tao zavatra vita avy eto amintsika ity avy any Ambositra fa atao ambadika fotsiny no misy ny efa somary mamaina ravikazo atao hoe angavidiana nahitana ny fahagaganana nananganana azy olo-masina ary tavoahangy kely misy rano mananara ilay nanipazana azy mihitsy zany dia misy midika mitovy amin'ity moa mitazomany any Vatikany dia tiana fotia ty amintsika. Izay mba tsara fantatsika rehefa tonga pisapely tsy hoe io ny ankofana fa io ny solon'ny relika. Eto moa zany tsika renirano mananara ny toerana farany nisarahana tamin'ny vatany araka ny lovatsofina ohatrany hoe zany ny fasany fa ny ambony any amin'ny tanànan'ny Ambiatobe no nalatsahany ainy zany tamin'ny datin'ny 9 Jiona izay ankalazantsika fa 30 taona any amin'ity taona ity. Masina Jacques-Berthieu olo-masina martiry dia religieuse jésuite frantsay efa mpikambana natao amin'ny clergé diocésiane izy vao niditra tatan'ny fikambanan'i Jesoa no ny fitiavany manokana ny fomasin'i Jesosy ny Eucharistie izay taty no hitany hoe nafahany miaina azy amin'ny mahampirehitra sy maha-religieuzy azy ka rehefa voahiraka taty Madagasikara izy tany Ambositra, Betafo, taty Anjorofady aty misy atsika aty zany dia ireo no tena hoe aim-panahana ahitantsika na olo-masina martiry anazy ataontsika martiry ny finoana tsy nivady-pinoana atao amin'ny sarotra olo-masina sy martiry ny fitiavanamana, ny fitiavany mahantra, ny sahirana, ny marary, ny madinika isan-karazany. Anisan'ny namoizany ainy zany nahatonga azy ho martiry ny fahadiovam-po ihany koa. Amin'izao fankalazana izao dia manentana antsika sy manasa antsika hamoa fo zany aim-panahy lova-masina navelan'ny Père Jacques-Berthieu zany. Ataontsika ao anatin'ny fankalazana 2 andro 3 andro fa hiainantsika mandritra ny fiainana manontolo ho zarazaraintsika amin'ny kristianina namantsika na itsika afaka manatrika mandray anjara mivantana na itsika izay tsy afaka mankaty fa manao an'izany amin'ny toerana misy atsika. Ny fiainam-bavaka manamarika ny fanajana sy ny fangatahana fahasoavana amin'ny alalan'ny Masina Jacques-Berthieu sy ny hoe fiarahantsika mivavaka aminy dia ilay mahazatra ilay hoe pèlerinage aty Ambiatobe mariantsika kely hoe mahazatra antsika hoe lalan'ny azy fijaliana fa raha tsaratsara koa ataontsika hoe lalam-pijalian'ny Père Jacques-Berthieu fa vanjintsika miaraka amin'ny lalan'ny azy fijalian'i Jesoa satria Jesoa ihany nanao an'ilay lalan'ny azy fijaliana. Ilay fiainany tao anatin'ilay datin'ny 7 sy ny 9 volana Jiona raika amin'ny 7,990 mihitsy manko no hiainana ampanaham-bavaka amin'izay pèlerinage izay. Dia misy ihany koa ireo hoe asovinandro na tia toerana io na ny amin'ny toerana misy atsika ahitantsika niny vavaka kely iny hoe Andriamanitra tompon'ny tany-boaloboka. Hitantsika eo fa Masina Jacques-Berthieu martiry dia nirotsaka tamin'ny fiainan'ny olona feno sy ny fiolon'ny olona rehetra, ny ara-batany, ny ara-nofony, fivelomana, ny fahasalamana, fanabeazana ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary tsy latsaka izany ny fanabeazana ara-pinoana, ny katesizy, ny finoana, fankalazana ny sakramenta, ny lamesa, ny kofesy sy ny sisa rehetra. Ka eto amin'ity toerana ity tsika dia maranana ireo hoe lalana hiainana izay hoe vavaka andiniana ny lalam-pijalian'ny Masina Jacques-Berthieu miaraka amin'ny lalan'ny azy fijalian'i Jesoa izay. Misy ireo hoe miainga avy any Miantsoarivo avy any Andrefana zany. Misy ny tena hoe arabaky teny ny ainan'ny Masina Jacques-Berthieu niala tany Ambohibe-Masoandro eo amin'ny 12 kilometatra latsaka kely eo. Misy ny Atsiambohitra izay toerana andalovany ho an'izay hoe mety tsy mahavita ilay lavitra ny ainan'ny Ambohibe-Masoandro. Misy miainga akaikikaiky kokoa etsy Faravay
nefa dia miafary eto amin'ity toerana ity izay tazantsika ato moa zany Lacroix tena hoe nanamarika ny hoe teo ny nanipazana ny razana farany. Dia eto amin'ity toerana ity ary nanaovantsika ny fankalazana manetriketrika amin'ny alahady 7 ny volana Jona miaraka amin'ny ray aman-drentsika Solitenan'ny Papa miaraka amin'ny kristianina rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny hoe 70 taona nanehoan'ny fahasoavany miaraka tamin'ity olo-masina martiry Jacques Berthieu ity. Fotoana ny fankalazana ny sakramenta masina moa tsy misaraka velively araka fa nitenenina teo aloha hoe masinda Jacques Berthieu fo masin'i Jesoa ny Eucharistie ka mety betsaka amintsika ny tonga aty mety maro ihany koa mety hoe voazo ny adidy any amin'ny fiangonana misy antsika any fa toerana tandrindry ny fiombona-po mampanahintsika amin'ny finoana misaotra an'Andriamanitra ny liturgia kalazaintsika eto araka ny efa henontsika dia amin'ny 7 sasany maraina fa ialoavan'io masinda Jacques Berthieu taloha nanaova lalam-pijaliana dia afaka nankalaza ny Eucharistie tamin'ny 4 maraina. Dia misy an'izay fitsaona sakramenta masina sy ny Eucharistie vao maraina izay ny alahady 7 Jona io mialohan'ny ataontsika eto amin'ity toerana ity amin'ny 7 sasany. Dia atytsika fakahita mahita ny antsipriany fa naiza misy antsika dia miombavaka arak'izay hoe aipanahiny na martiry olo-masina izay fitiavana ny fo masin'i Jesoa ny fanajana ny sakramenta masina sy ny Eucharistie fa mihitatra ny amin'ny andavanandrom-piainantsika izay hoe fo masin'i Jesoa sy Eucharistie izay fa tsy mijanona amin'ny toerana ivavahana sy angonana. Mahatonga antsika ho tia namana ho apôstôly madinika ho apôstôly fahadiova-po ihany koa mampiroborobo ny fiainan'ny olona na ara-batana na ara-tsaina.